Anzara Fitaïna Wanakis. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un retour de ce qui a été fait sur place grâce à vos dons, grâce à votre générosité. Donc on va vous montrer aujourd'hui des images et des vidéos de ce qui a été fait sur place par notre super équipe de bénévoles qui ont atteint 6 quartiers différents à Madagascar et ont pu faire les distributions des kits scolarité. Notre objectif pour la rentrée de septembre 2017 était de toucher 60 enfants par quartier, donc au moins 20 enfants. Et vous verrez à la fin de la vidéo que les résultats ont dépassé nos attentes. Izay iray aman-dreny efa efa misaotra ny afana amin'ny fanampianan'ny zanakay. Efa tena faly tokoa izay ny amin'ny fanampiana roa zanakay. Misaotra betsaka tompo. Misaotra betsaka manome fitenenana tena fifaliana ho anay nandray ny ankizy rehetrarehetra taty ary tena nafinaritra mihitsy ny lasa taty dia isaorana n'Andriamanitra zany ary anazy irery amin'ny voninahitra ho an'ny ankizy rehetrarehetra ao aminareo amin'ny hafa dia tia hampahery anareo avy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany dia le teny ao amin'ny ohabolana ny voalohany andiny fafity dia ny hoe ny fatahorana n'Andriamanitra ny voaloham-pahalalana nareo rakizy dia mila mianatra tsara, mila mianatra tsara trana any ampianarana namana dia tonga avy any États-Unis tonga nampianatra taty tonga tenin'Andriamanitra dia hitanareo mifankatia be amin'ny ankizy eo satria samy manana ny fitiavana ny Jesosy ao am-po izay dia te hizarazara amin'izany aminareo dia mbola misaotra betsaka ny amin'ny fahatongavany ankizy rehetrarehetra avy amin'ny club ny hafa be be maro dia samy hitahian'Andriamanitra daholo isika rehetra. Nareo fa tena mahafinaritra ny zavatra izay ataonareo amin'ny fanampianana ohatra amin'izao amin'ny ankizy rehetra dia Andriamanitra fiadanana anie mba homba anareo izay mpanasoanay ohatra amin'izao misaotra indrindra tompo. Mengarak dia tidur, kesampaian kata tamu diftopan.
dia vola hianatra tsarosay. Anareo mpanao soa zany fa saika tsy hianatra rehetra zanakanay. Dia raha mahalala moa ny fiainana aty aminay ka tena sarotra dia sarotra tokoa. Ka dia misaotra betsaka anareo mpanao soa. Engany ianareo ao ambinin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay laninareo tamin'ny zanakay fa tena be da be tokoa. Ka tsy voavalinay izany fa Jesosy no hamaly azy. Amen. Mbola tsy nanapaka fianarana mihitsy hatramin'izay nianarako, misaotra betsaka amin'ny fanampiana. Mbola te hianatra amin'ny taona ho avy, misaotra tompoko. Tokony nianarako, mbola tsy nanapaka mihitsy hatramin'izay nianarako, misaotra betsaka amin'ny fanampiana. Mbola te hianatra amin'ny taona ho avy, misaotra tompoko. Jessica nanarako, tsy nanapaka mihitsy hatramin'ny dirako nianatra. Misaotra amin'ny fanampiana, misaotra tompoko. Mbola te hianatra aho, misaotra tompoko. Saka sy makatelina amin'izao fahatongavana izao amin'izao zavatra hoe karakarana amin'ireo ankizy sy ray aman-dreny reto fa tena zava-dehibe ka dia ny azo atao moa dia fisaorana an'Andriamanitra zany no tena hoe tena mba tanjona ka noho izany dia makasitraka makatelina amin'irety solotenan'ny ray aman-dreny amin'ny ankizy kely reto fa tena afa-po ary tena faly tokoa izay mianakavy noho ny dietsy andraikitra izay atoko hoe dietsy eroantsika mianakavy fa dia misaotra betsaka indrindra tompoko makasitraka makatelina dia sainga maloha mba te fohifohy. Miarabe, tanteraka soamantsara ny taom-pianarana voalohany ny asan'ny hafa. Hitantsika niaraka teo fa feno fahasoavana tokoa. Ny oatra lavitra noho izay noheverina no tanteraka. Tsy niara-tsaina ihany dia ny fampidirana ny ankizy tany an-dakilasy, fa teo koa ny fanehoam-pitiavana hita ny mason'izy ireo tamin'ireo fanomezana marobe izay azony. Teo koa ny ara-panahy tamin'ireo boky misy fampianarana tenin'Andriamanitra izay atao isaky ny asabotsy maraina. Teo koa ny lasy izay nahafahan'izy ireo niala sasatra nandritra ny 3 andro sy nahazo fampaherezana tamin'ny tenin'Andriamanitra. Feno fankasitrahana an'Andriamanitra izahay ary faly koa fa tsapanay fa ny ray fo taminay ianareo mikarakara ny ankizy. Dia misaotra amin'ny anaran'ireo ankizy marobe ireo izahay. Dia misaotra sahady ihany koa ho an'ny tsirairay sy ny fikambahana rehetra efa naneho sahady ny fahavononana hifanolotanana ho an'ny ankizy amin'ny taom-pianarana vaovao ho avy iny. Mankasitraka indrindra tompoko dia Andriamanitra malifity mandram-pionare. Lasa ihany,